atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Faly miarahaba sy manolotro firarian-tsoa ho antsika jiaby izay mitandrisy magnaraka trany ity onjapeo radio Fanery Maria ity amin'izao fotoana izao. Mitony fitandringasantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fandalinantsika ny finoantsika mandritra izao vanim-potoana tsotra mandavantaona izao taorena ireo fankalazana marisoso no niarantsika nagnatontosa. Amin'ity alahady fa-14 tsotra mandavantaona taona D ity dia omeny eglizy loha hevitra tsika dia ny hoe matokia mitory ny evanjely. Ndeha ho tandrignasantsika sy ho raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady fa-14 mandavantaona ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Ramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky izay ampaminany. Miara-mifaly amin'ny Jerusalema ianareo, ary miravoravoa noho ny aminy, ianareo rehetra tsy azy. Aroka iara-mietaka filiana aminy avokoa, ianareo ny tomany azy, mba inoanareo sy vokisanareo amin'ny nonony fampiononana. Ary mba ankafizanareo ampaharetana ny afenoan'ny voninahiny. Satria izao no lazainy Tompo, indro ataoko misononoka eo aminy ny fiadanana ohatry ny ony sy ny voninahitry ny firenena ohatry ny renirano tondraka. Ka ianareo dia ampionoy ny utrotroina ary usafosafoina eo ampifoana. Ohatry ny olona alandreny ny alahelo no analako alahelo anareo, ka dia ho afaka alahelo ao Jerusalema ianareo. Ahita izany ianareo ka ho faly ny fonareo, ary azo aina indray ohatry ny ay mentso ny taulanareo.
ataony tanany tompo izay alalany mpanompony azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorina ny Andriamanitra. Vaky-teny masina faharoa. Taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Galasia. Ry kristiana avana, raha ny amiko dia sanatria raha mba misy ataoko riaria afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa taminy no voafantsika tamina fijaliana izao tontolo izao ho ahy, ary izao ho an'izao tontolo izao. Tsy mampaninona na ny famorana na tsy ny famorana, fa ny olo-baovao no tena zavatra. Ho an'izay rehetra anaraka ity fitsipika ity ane, sy ho an'i Israelin'Andriamanitra koa ny fiadanana amam-pamindram-po. Amin'izao sisa izao, aza misy manahirina ahy intsony, fa mitondra ny mariky Jesoa amin'ny vatako aho. Ho amin'ny fanahinareo ane, ry kristiana avy, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorina ny Andriamanitra. Alleluia, yeah, alleluia, yeah, oh alleluia, yeah, alleluia, yeah, oh alleluia, yeah, alleluia, yeah, oh alleluia.
ombatsika mianakavy aneny tompo ho tanteraka tokoa ne iza evanjely masina dia Jesosy Kristy tompontsika nisoroatany masinday lioka voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'izany andro zany ny tompo nifidy 27 hafa koa tamin'ny mpianany ka nagniraka azy tsiroaroa ialoha azy agny amin'ny tanàgna sy ny tany rehetra izay efa alehany. Aroa izy tamin'izy ireo be nivokatra fa nipijinja no vitsy ko mangataha amin'ny tompombokatra mba haniraka ny mpiasa ny jinja ny vokany. Mandehana indro aho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo afovoany amboadia. Aza mitondra kitapombola na kitapo hafa na kiraro ary aza miarahaba olona kory any an-dalana. Am'izay tragno idiranareo dia milaza aloha hoe fiadanagna ane ho an'ity tragno ty, ka raha misy zanaky ny fiadanagna ao dia ao aminy fiadanagna lazainareo, fa raha tsy misy kosa dia iverigny aminareo ihany zany ary mitoera amin'izany trano izany ka mihinana sy misotroa izay misy ao fa mendriky ny karamany ny mpiasa. Aza mifindrafindra trano ary am'izay tanàgna hidiranareo raha mandray anareo ny ologno dia hano zay atolony anareo ary sitrano ny marary izay ao ka lazao hoe efa mbi akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa am'izay tanàgna hidiranareo kosa nefa tsy mandray anareo ny ologno dia mankanesa eny ankianja ka lazao hoe na nivovoko ny tanànanareo nipetaka tamin'ny tongotray aza dia ahintsanay ampanganareo. Fantaro anefa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa amin'izany andro zany dia ho moramora kokoa ny ho amin'ny Sidoma noho ny ho amin'izany tanàna izany. Ary niverigny tamin'ny kafaliagna ny 27 lahy ka nanao hoe Tompo, na dia ny demony aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Dia o Jesosy taminy nahita any Satana nilatsika avy tany an-danitra toy ny varatra aho. Indro efa nomeko ny fahefagna hanitsika ny bibilava sy ny maingo koa mba amin'ny hery rehetra ananan'ny fahavalo ianareo ka tsisy ampaninona anareo akory ireny. Tsy noho ny fanahy ratsy manaiky anareo anefa no tokony ifalianareo fa noho ny anaranareo efa voasoratra any an-danitra no ifalio. Alleluia, yeah. Alleluia, yeah. Oh, alleluia. Alleluia, yeah. Oh, alleluia. Alleluia, yeah. Oh, alleluia. Izany ary ny teny ny tompo terany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala avy niatrika fotoan-dehibe maromaro isika tato ato, fotoam-pahasoavana, fotoam-bolamena ary ny farany teo dia tamin'ny alahady lasa teo fankalazana ny masinday Piera sy Paoly. Tena ao anatin'ny taon jobily marina tokoa isika. Io ihany koa, io alahady io ihany koa no namaranana ny volana Jiona, volan'ny fomasin'i Jesoa, mpiaro an'i Madagasikara, mpiaro ny diosesika. Manomboka amin'izao dia miverina amin'ny mandavataona indray isika, araky ny averimberisika matetika ny fotoana liturgika mandavataona. Ohatr'izao amin'izao alahady fa 4 mandavataona zao dia fotoana fandaliana-pinoana, fa indrindra ao anatin'izao sinoda faha-7 izao sika, fijanonana faha-3 zay efa
faranantsika amin'ny volana novambra ny fanatanterana azy. Ny tanjona dia ny ahatonga antsika araky ny averimberina matetika ihany koa ivelona ny finoana amin'izao fotoana misy asika izao, amin'izao fetrehana krizy maro lafy izao. Marina tokoa izao ny fotoana tsara ary irosoana amin'ny lalindalina koa katolika aho mandalina ny finoako, katolika aho mandray atanana ny finoako amin'ny alalan'ny asom-pinoana sy firosoana ao anatin'ny vomeran'asa sy fikambanana masina na ny firohotana araky ny afatry ny Papa Léon fa-14 tamin'ny eveka farany teo. Ary efa naverimberina tamintsika fa noho izy afa-dehibe dia sady mifanaraka tsara amin'izao ezaka tanterahisika zao dia averina foeto in'izay mikasika an'izay fanaitanana antsika zay. Manohy ny anson'ny Papa François aho hoy ny Papa Léon fa-14 ka manasanareo ikarakara ny tranobe iombonana, arovo ny atsara endriky ny Madagasikara, ilay nosy lehibe zay natokana ho anareo ny fikajiana ny atsarany sy ny maharefo ao aminy. Ny fikarakarana ny tontolo iainana dia apahany sy azo difiana amin'ny hiraka mampaminany anareo. Tandrovo toy ny zanak'Andriamaso ny zavaboary mitaraina ary ampianaro ny mpino iaina sy hiaro izany ao anatin'ny fanazana ny rariny sy ny fiadanana. Arak'izany dia manamafy ny safidy napetrasika ny Papa Léon fa-14 araky ny fekevitra ny vohitra tamin'ny fijanonana faharoa izay natao teo amin'ny seminera lehibe Saint Paul VI tamin'ny 2 taona lasa izay. Toiza sikary ry kristianina havana ary amafisika ny firosoana amin'ny fametrahana ny dioseze maiso. Aoka ho dioseze maiso isika vita batemy tsikiraikiraiky. Ny tanjona manko araky io afatry ny papa io dia tonga sika tokoa ho kristianina katolika mankalaza ny finoany amin'ny alalan'ny fiainana andavanandro ka mahatonga sika ho tabernakla velona, ho mpivahiny ny fanantenana, mamafy fiadanana, hafaliana ary fihavanana sady kristianina no malagasy. Ny vokatra andrasasika amin'izao ezaka fandrisana tanana ny finoansika izao fa indrindra amin'ny alalan'ny fanatanterahana an'izao synode fa-7 izao dia ny andresesika ny rafim-pahotana hiafahasika hiala amin'ireny rafim-pahotana mangeza sika fa indrindra amin'izao vanim-potoanany krizy izao fa hiroso kosa manorina rafim-pivelomana ahitany rehetra fivelarana ny mahaolona sy ny olona manontolo. Ry kristianina hava malala amin'izao lahady fa-14 mandavataona zao ary dia mandalina izany finoana izany tokoa isika ka ahatonga sika ho eove eglizy olona velona, ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona, ho fahazavana sy fanasina ka ahatonga sika manorina eglizy tranon'Andriamanitra ETA, ilay tranoben'Andriamanitra ka ahatonga sika ho zavaboary vaovao fa indrindra moa ny taorinan'izao fankalazana ny Paka sy Pentecote izao. Entan'ny fanahy masina tokoa ary sika ry kristianina havana, lay fanahy mpankahery maniraka sika ahatonga sika ho generation mpanorina sy mpamafy fanantenana ary fiadanana araky ny teny fanevan'ny synode fa-7 hoe eglizy velona, velomin'ny batemy, miombona, miaradia, mandray atanana, iraina kazary tabernakla velona. Ry kristianina hava malala, ireo rehetra ireo no amafisin'ireo vakiteny telo ary hosiny eglizy amintsika amin'izao alahady fa-14 mandavataona zao mba ahatonga sika ho mpitory ny evanjely araky ny lohevitra hoe matokia mitoria ny evanjely isika vita batemy satria tsy lavitra ansika tokoa Andriamanitra, miara-dalana amintsika Andriamanitra zany ny atao hoe synode, miaradia amintsika izy i Kristy velona manentana ny fiainantsika. Fantaro ary fa ireo zava-manahirana dia sy afaka amin'ny fiainantsika ry kristianina hava malala raha mbola velona eto tany isika.
sy maintsy vonina misedra azy ireny sika na de eo aza ny fizaliana eo amin'ny fitorinany evanjely ary ireny no manambara fa eo anivosika Andriamanitra araky ny fampanantenana amin'ny vakiteny voalohany hoe indro ataoko misonona ka eo aminy ny fiadanana ohatra ny ony sy ny voninahitry ny firenena ohatra ny renirano tondraka ka ianareo dia ampinonoina hotrotroina ary hosafosafoina eo ampofoana ohatra ny olona alandreniny alahelo no analako alahelo anareo ka dia ho afaka alahelo ao Jerosalema ianareo ahita izany ianareo ka ho faly ny fonareo ary ahazo aina indray ohatra ny aimaiso ny tolanareo ataon'ny tanan'ny tompo izay alalan'ny mpanompony azy. Ry kristianina havana, angovo asika zany tenin'Andriamanitra ampahany vakina tamintsika teo iny ary efa nivakina tamintsika tamin'ny vakiteny voalohany. Ero asika miatrika an'izao fiainana sarotra izao ka raha miaraka amin'Andriamanitra isika izany hoe araky ny averimberisika ihany koa manao ny asany mandrakariva de fataro ary fa izy no anao ny asa sika ary indrindra raha miaraka aminy sy amin'ny alalany ary ao aminy no entsika manatanteraka reo asa ataosika rehetra izany hoe manao ny asan'Andriamanitra isika de izy tokoa no manao ny asa sika ary sy vitany hoe manao fosiny azy fa no izy lavorary de lavorary zay asa sika izay. Matoa zany sy lavorary ny asa sika, matoa sy zarizary ny fiainansika de satria sy manao ny asan'Andriamanitra isika. Izany lay fanaitanana nalazainy Isaia mpaminany ao amin'ny vakiteny voalohany ohatra ny olona alainy reny alahelo izany hoe Andriamanitra no anatanteraka ny asa fanirahana antsika fa anjarasika no mamaly sy manatanteraka ny sitrapony manao ny asany. Sy vitany hoe mamaly fosiny zany sika fa anana ny fiainana mifanaraka amin'ny vocation sika vokatry ny fanomeza-pahasoavana. Ahita ny tena fiadanana sika raha miaina izany ka hanome sy zara fanantenana sy fiadanana amin'ireo mpiarabelona amintsika. Izany no mahatonga sika ho fanasina sy fahazavana. Io ny vaovao mahafaly ny Paka. Manaraka izany ry kristianina havana, ambarany evanjely androany i Jesoa nifidy 270 ny rainy ary nalefa ny tsiroroa izy ireo. Voalohany sy hoe sy mahavita ho azy ireo apôstôly 12 nofidina tamin'ny voalohany fa tiany Jesoa irotsaka isika ziaby araky ny fanirana sy ny safidy omen'Andriamanitra sika ka matoa izy nifidy ny 270 dia anampy fa ny fitorinany vaovao mahafaly dia sy mainsy ifarombona ny eglizy manontolo ka ao anatin'izany no misy ny eveka, misy ny pretra, misy ny religiozy isaky ny sopaziny avy ka izay no ambaran'io fanirana sy safidy 270 voalohany io. Ny faharoa izay mety anaitra sika ihany koa dia naniraka azy ireo siroroa izy. Ny antony de sy hoe tia ny fampisikilo fa tia ny tena zava-dehibe anambara ny fiombonana amin'ny fanatanterahana ny fitoriana satria araky ny afatra nataony tamin'ny apôstôly ihany miafantaran'olona fa mpianatro ianareo dia nareo mifankatia ka izany zany no kritera, izany no masivana voalohany amin'ny fitorinany vaovao mahafaly. Tsy mandeha irery isika na fizoroana vavolombelona samy irery fa sy mikombona ary izany raha teo Andriamanitra Trinité masina sy mikombona. Io indrindra no asongadiny izao synôda izao ary zay araky ny fanazavana ataosika no zava-dehibe amin'izao synôda izao. Miara-dalana isika, miara-mivavaka, miara-midinika ka hahatonga sika ho eglizy miara-dia tokoa. Anisan'ny identitény eglizy raha teo ny fiombonana, zany mahatonga anazy hoe fiangonana nantokan'olona ny eglizy fa isika moa araky ny materma teknika azy de nitazonisika io. Ny eglizy de natao iombona mandrakariva, ny afantaran'olona fa mpianatra nareo dia nareo mifankatia.
ianareo miombana. Izany no mahatonga iansonany eglizy fiainakaviamben'Andriamanitra. Manaraka izany, aoka zava fa sy ny tenanao no torinao rehefa mitory, fa mitory ny evanjely, ary ny evanjely de Kristy. Izany hoe eglizy ianao no mitory, ao anatin'ny eglizy ianao no mitory, sy mihevitra ny teninao fa ny tenin'i Jesosy vaovao mahafaly no zaraina. Sy isika ny tompon'ny fanirahana, fa Andriamanitra ny tapany voalohany amin'ny evanjely de milaza i Jesosy hoe be ny vokatra fanimpizizany visy, ko mangataha amin'ny tompom-bokatra mba hanirany ny mpiasa izinjany vokany. Izany no mahatonga sika ry kristianina havana mivavaka mandrakareva ho an'ny vocation, fa sy vocation mipoitra fosiny, fa ilaina ao anatin'izay vocation zay ny fahamasinana, zany hoe fiainana miombona amin'Andriamanitra, satria ny atao hoe masina de zay miombona amin'Andriamanitra. Tsy hoe ny mitory ny evanjely na izara ny sakramenta fosiny no tadiavina, fa olona mitory. Ka ny olona mitory dia araky ny lazaisika teo sy mitory ny tenany, fa mitory an'ny Kristy, ka noho izany ao anatin'ny fahamasinana, ka ny fiainany no mitory izay fahamasinana ao amin'izay. Efa voalaza matetika ary angaviana trany fa ka isika fianakaviana tsiraikiraiky ao anatin'izao fanjava sacerdotaly zao sika, ka mampasiahy ny afatra efa natao sika hatramin'ny voalohany, fa indrindra moa eo am-panomanana ny fanamasinana any an-talà. Ao ka ho isika fianakaviana tsiraikiraiky andray pretra ao adoption spirituelle, ka hivavaka ho azy ny fianakaviana manontolo, sambatra ny eglizy iraka manana pretra masina, fandroso ny fiainam-panahy ny fianakaviana ny eglizy kely ao amin'io eglizy iraka io. Sambatra isika raha mana pretra mivelona ny vocation sady masina sy mizara ny sakramenta. Sambatra ny eglizy manana pretra masina. Ny fivavahana ny vocation de sy ho an'ny pretra fosiny araky ny fantatra sika, fa ho an'ny voatokana ihany koa zay manambara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainany manontolo. An'Andriamanitra manambara ny fiainany manontolo ka fiainana fanompona tahaka ny Kristy, ka manambara ny famindrapon'Andriamanitra. Hivavaka isika ho an'ny voatokana rehetra mba hanana zany toe-panahy araky ny voalaza teo izany. Ary aoka koa isika mba ho tolagna zay vavaka ataosika zay, hivavaka koa ho an'ny apôstôly laika, anompony namana, anana ny fiainana kristianina ao anatin'ny fianakaviana eglizy kely. Isaky ny asabosy manao fiaraha-mivavaka mba ho masina, mba ho fianakaviana misy an'Andriamanitra ny fianakaviantsika, satria natao hoe masina araky ny lazaisika teo de zay miombona amin'Andriamanitra. Raha misy aryvanim-potoana tena ilaina ny manao vavaka totoafo momba ny vocation, de zao vanim-potoana iainasika zao. Maro tokoa ny zavatra mifaomaovao, ka mila maro toerana ny vocation. Izany no tanjony tratrarisika amin'ny fanatanterana ny synody mba ametraka sara an'izay maha-kristianina katolika izay, mba ho maro toerana ny finoansika, ka olon-dehibe amin'ny finoana tokoa isika. Zava-dehibe ny fananasika fahatokisan'Andriamanitra, satria asan'Andriamanitra nataosika. Izay ny dikany hoe aza mitondra kitapom-bola, aza miarahaba olona entsika ao amin'ny evanjely. Marina fa lava be ny fomba fiarabana tamin'ny jody, ary isika malagasy koa tahaka izany amin'ny toerana maro, sy hoe manilikilika ny tinambara eo, na sy ilaina ny kitapo-bola na sy ilaina ny fiarabana, fa ny tiany Jesosy asongadina dia sy ireo ny tena zava-dehibe, fa ny fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny asany. Manambara ihany koa fa maika sy azo divina ny fitoriana, urgent et nécessaire, ka sy aoka sy andany fotoana sy toerana, fa tanterao ny mission zay napetraka aminao. Manaraka izany ry kristianina havana manambara koa fa Andriamanitra no hery sy any angovo, ka izy no ifikiro, izy no maha olon'afaka asika,
izy no mahatonga asika na manana tapombolana sy manana dia Andriamanitra no manatanteraka an'izay fitoriana zay fa isika dia fitaovana hoentin'Andriamanitra anambarany evanjely mamiratra ao anatisika rehefa manao asan'Andriamanitra isika dia mamiratra amintsika hitan'olona amin'ny fiainansika i Kristy ka izay fiainansika zay no fitoriana an'Andriamanitra fa sy kitapom-bola na ny fiarabana ilainareo araky na versika teo fa ny tanjona dia isika ho feno an' Jesoa ka sampan'olona amin'ny fiainansika manontolo ary de zay tokoa ry kristianina hava no tanteraka raha eno isika sara ny evanjely satria rehefa niverina ireo 2 lahy de faly izy ireo nideran'Andriamanitra ary nanambara fa nanao ny asan'Andriamanitra izy ireo ka nilaza fa na ny demony aza nanaiky noho ny anaranao ry Jesoa izay ny manambara fa nanao ny asan'Andriamanitra izy ireo raha manao ny asan'Andriamanitra tokoa isika ry kristianina havana na de tady ny sosikazany rasy dia hopotika sy afaka napotika ny fiainansika fa izy ireo nipotika ary de iova ny fiainansika ka izay no antenaisika amin'izao andro sarotra diavysika izao ary dia faly niaraka tamin'izy ireo koa i Jesoa manambara fa nanao ny asan'Andriamanitra tokoa ireo 2 lahy ka hoy Jesoa misaotranao Andriamanitra sy noho ny fanahy rasy manaiky azy ireo no ifalianareo i Jesoa tamin'ireo apôstôly fa nanaranareo voasoratra any an-danitra raha manao ny asan'Andriamanitra tokoa isika zay sy natokana ho an'ny pretra ihany na ny voatokana ihany fa ho an'ny vita batemy rehetrarehetra dia manambara fa zavaboary vaovao isika eglizy olona velona isika ka irain'Andriamanitra manorona ny eglizy tranon'Andriamanitra ilay tranony be ombonana zay tady rodana amin'izao ka tonga sika olom-baovao ka zary génération mpanorona tokoa isika mpanorona tontolo iainana mpanorona tontolo mpinoana tontolo mpiainana ka manorona ny tranobe ombonana ry Masiny Maria reniny eglizy io anampy anay anehanao ary taridalana anay amin'ny fanatanterahana izao synôda izao zay hoentinay anorenana an'izay tranobe ombonana izay ka tonga anay ho eglizy olona velona velomin'ny batemy miombona mandray atanana ka zary tabernakla velona reniny pretra rehetra ianao ry Masiny Maria ka kininay manokana aminao izao fanjava sacerdotaly atomboka eto amin'ny diocese zao engane ho senakla tokoa ka ho feno fanay masina ny mpivory rehetra ho pantekoty vaovao anay eto amin'ny diocese zao moa sacerdotaly zao amin'izao taona jobily zao ka ho zary mpivahiny ny fanantenana izahay amafy fiadanana afaliana fihavanana ry Masinday Josefa ray mpiaron'ny eglizy erantany io hiaro anay anehanao ka sy ho kivy zahay eo anatrehan'ny adi-piainana zay mikiky ny fiainana eto aminay ankehitriny aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy
fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raiky. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.